Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Europa. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maresy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay mbola mihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarana. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina no maso mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, ny fifaliana lehibe indray lasina babalany miaona amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tenako miaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay nanao fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay hitratra anjo eto androany dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Raha androany no tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao tsika sendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Ko dia maretatra amin'ny farany ino izy ilazay amin'ny fanahy masina aminao indray androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eto fa mety mba androany ingeny ahitanao ny vahaolana amin'ny fiainanao io mety androany mba andrenesanao bitsika amin'io ialanao amin'io ady lalovanao io mety androany andresanao hery ahafahanao mihoatra amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mety androany ingeny ahitanao lalana nasitrana ny aretinao ka dia maretatra amin'ny farany fa tsy fatantoka koa ianao tara miaritra miaraka aminay eto mandritra ny adiny iray sasany izay anaovantsika an'izao tanterantsika an'izao fandarana izao. Dia tahiny tompontsika rehetra dia tonga so daholo ndalo milohan'ny zareo ndalo tsika hivavaka ndalo miaraka amin'ny fotoana ampilatan'Andriamanitra tsika dia andao hivavaka isika dia amentsika ny ranavavitsika Razana Monika no fitenenana izy ny tondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany dia andao ray mpandrosoetsy ranazavavy Razana Monika anao ny fitenenana. Tahiny tompontsika rehetra izay mbola vavaka fiamenana dia mbola hiara-vafatsika hanomboana ny fotoana. Misaotra anao izay Jesosy ny fitiavanao sy famindramponao. Misaotra anao izay satria mbola ny fahasoavana sy famindramponao tompona toy izao anay tantara sy ny aro anay ianao nandritra ny tontolo andro nahatratra izao alina izao. Fantatry fa tsy heriny anatin'izany Jesosy fa nao ny fitiavanao sy famindramponao dia isorany anaranao izany. Misaotra anao izay Jesosy amin'ny fitantananao anay amin'ny tombonandro fahavelomana izay omenao anay, fofonena izay omenao anay Jesosy malala. Tsy nahary filazamanjo izay tamin'ity androany ity nitahinao magnodidina anay Jesosy malala, namenao hery sy tanjaka izay nanaovanay asa mandraraha anay tamin'ity androany ity ka dia tonga eto izay amin'izao alina mangina izao Jesosy malala. Metrika izao fotoana izao eo am-pilantananao, tsisy miafy aminao ny amin'ny rehetra rehetra. Diovanao ny fosainy fanahy momba anay Jesosy malaza rehetra izay mahakasika anay, masiny ny fonay, diovy ny sainay, isoro izay rehetra izay tsy namboleny tananao Jesosy agnatin'ny fonay. Aokana ny afo ny fananao masina Jesosy malala hidina ao anatinay, hanombotra izay rehetra izay tsy namboleny tananao Jesosy malala. Ny hevitra izay rehetra izay mampisaraka anay aminao Jesosy malala dia
Avao amin'ny anaranao zany Jesosy fa tia hitanao zay, tia handrehanao zay, tia hitany fanatrihanao Jesosy, ka dia apetraka finanampirantaranao Jesosy zao fotoana zao. Da iny mpanomponao zay tonga teny Jesosy malala fitaovana Jesosy rakofany amin'ny ranao manomboka amin'ny pastera vady hatramin'ny tsiray avy isan-tokantrano sambatan'olona Jesosy, rakofany amin'ny ranao ny connexion sy ny fitaovana rehetrarehetra zay entina hanatanteraka zao fandaharana zao mba ho voninahitry ny anaranao Jesosy. Ka dia misaotra anao zany Jesosy malala raha mbola metrika zao fotoana zao da iny mpanomponao zay tonga teny Jesosy, da iny koa ny pastera melabelatra ary mivafoka firenena mpiainy Jesosy malala tahio Jesosy malala mba tsy hainy fotsiny izay fa tonga mba hankatoan'ny teninao satria ny fankatoavana ianao Jesosy zava-dehibe indrindra izany. Dia misaotra betsaka anao zay Jesosy malala ho tia lehibe ianao amin'ny anaranao anaovana izany vavaka zany. Anao dia sy ny aza amin'ny voninahitry mandraka zay saotra tompo aleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao zanavavy razana monika tanaty izay vavaka mamy be izay nentinao zay. Andriamanitra manaka fahasoavana maro fitianao dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia misaotra antsika ihany koa mampahery an'ireo misaotra azy ireo mampahery azy ireo amin'izany asan'Andriamanitra izay ataony izany. Dia tahiny tompo isika rehetra raiso any mitsodrano mitsodranotsika anao dia bokin'ny Joba toko 7:10 dia 7:9. Aleluia. Bokin'ny Joba toko 7:10 dia 7:9 dia voakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa azo tenena ny azo satria na dia kapaina azy izy dia mbola hitsimoka indray ka tsy maintsy izy solofony. Na dia efa tonga hanitra ao amin'ny tany aza ny fakany ary maty eo amin'ny vovoka ny fotony, raha mary fofondrano izy dia hitsimoka indray ka andrahaka tahaka ny hazo tanora na ambolena. Aleloia. Dia irariko aminao androany ity tenin'Andriamanitra ity ilay fofondrano renao androany dia ampitsimoka indray ny fanantenanao dia amelona indray ny finoanao dia ampitsangana indray ny fahasalamanao sy ny fiainanao ara-panahy ara-nofo amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka amintsika izany tsodrano izany. Halleluia. Ampitsimokanao ny fofondrano, ampitsimokanao ny tenin'Andriamanitra ity fandarana ity androany. Raha latojo Allemagne, raha mbavy André malala Allemagne to dia izy mivady mihitsy ny voalohany eo. Marie-Angela Dubai, Nena Mainso Italie, Asiny Apôstôly Madagasikara, Randré Marie Charline Madagasikara, Someva France, Sandola Koweït, Eliana Miarnena France, Angelina Diamant Chine, Fany Madagasikara izy zao. Alléluia. Tonga soa. Antanina Marie Charline efa teneko teo, Jesosy Mandresy Madagasikara, Artisanay de Madagasikara France, Marina Tiana Canada, Teriral Benja France, Zanjou Sylvie Koweït, Thierry Berthelot France, Rosemina France, Andrina Suzel Suisse, Jessica Patici France, Razana Monica Dubai, Fabiola Menjanary Koweït, Ekirandrena Solo Madagasikara, Erikaraky France, Marina Tiana Canada, Godaniela Belgique, Tsiramboramela France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, tahiny tompo daholo sika rehetrarehetra. Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Jesosy Mpandresy Madagasikara. Alléluia. Itodinelina France, Marina Tiana Canada, tonga soa isika menakavy. Normala Laseno Madagasikara. Alléluia. Misaotra indrindra azogitody. Alléluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra dia raisoan'ny tsodrano. Iny ary ny fahasoavan'Andriamanitra izay ndraisitsika indray tamin'ity androany ity, ny azonao ambara, iny ny azonao lazaina. Niova kely ny toerana fiasana nataoko androany. Alléluia. Alléluia. Somary niova kely ny asa nataoko androany sy ny toeram-piasana nisy dia tena direka tena nilamo ohatrany tsy niasa zany androany tontolo fa dia tena hoe nafinaritra. Nilamo ohatrany hoe andro tsy fiasana fa fandraisan-karama ny asa androany dia mipetraka fotsiny nefa dia mikaramaindra. Halleluia. Dia raisiko fahasoavana lehibe mihitsy izany. Nefa misy ny mpiara-miasa vao hoe akatoky ny tsy fiasana androany ay tena miazakazaka tena fotoana-kanina aza tsy nisy. Ny tenako androany amin'ny 10 maraina vao miditra
tena hitany vatako mihitsy hitany herim-batako mihitsy hoe tsy ny fo maraina fa dia tena hoe amin'ny folo latsaka 10 minitra vao miala ato an-trano milamina tsara. Aleloia, tsara ny tompo. Hitako hoe nalamin'Andriamanitra mihitsy nomeny fiadanana mihitsy sy fitsarana mihitsy androany dia mahazo ny voninahitra. Misy fanapa-kevitra zay koa sika niraisina dia tamin'ny fotoana farany izy tolontsain'Andriamanitra naka-hevitra tamin'olona. Aleloia, dia tapa-kevitra ny salasala hoe ahoana andeha ary sa tsy andeha, ahoana sy ahoana. Dia Jesosy ahoana ny atao, ahoana fanamasina atao, ny fanamasina tsy ty olona ity, dia tany amin'ilay olona mivaly teny. Tsara ny tompo tsy mamela antsika rery ny fanamasin'Andriamanitra ho azy ny voninahitra. Aleloia, izay ny fijonao velonako any aminareo indray zao. Inona indray nataon'Andriamanitra taminareo androany, soraty dia hovakiako. Aleloia, dia izay vanomboka ny fandaharantsika toriteny rehefa avy eo. Tsy hanomboka ny toriteny androany raha tsy misandratra eto ny Andriamanitsika. Aleloia, dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Andefa hira ady anjaranao indreo zay no mijoro vavolombelona dia aorian'izay miditra amin'ny toriteny isika. Mino finaritra daholo, tahiny Jesosy. Zavatra eo amin'ny fiainana fa ianao mihitsy no aina ivelomana vovoka vovoka no nangalana vatana may fa ray fofolaina afan'Andriamanitra ray namely mampitso tena fiainako mihitsy mahafinaritra nendrika mampiora ny atontony sanao eo amin'ny fiainako makamany anao mafinaritra. Ny fahaizana mampahendrena zava-poana ireny ho iaho hoe zava-poana tsy azoko iantena fa izaho dia misafidy ny iantona sy avy tena fotafotafana tolontsaina sy fitaziana fahavelotso. Zava-poana ny fahalalako ny fahaizana sy fahendrena fa ny tolotsaina fitarianao izay ny fahombiazanako fanaina sino aina ive non fiainako ombelobelo dia miantrika ahy sesehela ny fakapana manodidina fa
fanafiny rehefa aminao andresy ireny kafako nitsoro hoanao fanamaso Kirieri sinikazako Ti piacevo di rubare Farli farò finire a pianina Tutti ti fai sicuro asa manala tremare asa manaisotra fonaiasa amen. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany hira izany a. Misaotra mampiona-tsika nohatra isika n'izany hira izany fa tsara be ilay hira. Amin'izao akatokatoky ny Pentecoste zao satria amin'ny herinandro ohatr' izao tsika afaka folo andro ohatr' izao tsika. Alléluia. Efa ao anatin'ny tanteraka mihitsy. Alléluia. Efa ao anatin'ny tanteraka mihitsy. Alléluia. Dia amboary ny programanao. Alléluia. Ny Pentecoste atsika dia tsika tsy manao live rehefa Pentecoste. Satria nahoana? Ny Pentecoste dia ao anaty Zoom ny ataontsika. Tsy mety aminay zany ny anapotra-tsika atao anaty live raha ohatra hoe mandeha ny zany tena hoe rehefa le mirotsaka ny herin'ny fanahy masina ka isy olona teny amin'ny fiteny tsy fantatra eo isy olona tena ikikika sy dradradratra eo satria matsapa ny fanatrehan'ny fanahy masina ny anatiny ihany araka ny fomba fiasan'ny fanahy masina eo dia tsy tiana ny anapotra an'izany aminareo satria mety hafa ny mety ho fijery an'izany ary raha atao zavatra tena personnel be mihitsy ny resaka fanahy masina zany fa tsy dia tsy fisesehoana ka hoe andeha ho aseho an'itsy zarova fa tena hoe ao anatina Zoom mihidy ao mihitsy zany taka ny mpianatra tao anatin'ny efitrano ambony tsy nataony tao amin'ny efitrano ambany na teo amoron-dalana na hitan'ny olona zay nandalo fa niakatra tany ambony mihitsy zareo dia narindrina ny varavarana tena personnel tena hoe aonao zany tena hoe tena hoe voatokana Alléluia. Voatokana ny Pentecoste ka ho anareo izay hiatrika Pentecoste ankalaza Pentecoste araka amin'ny fandalinandramoka izao ka maniry araka aminay ao anaty Zoom. Alléluia. Dia milaza meloa amiko farafatarany ny andron'ny sabata alohan'io zany hoe amin'ny 23 mai dia amin'izay fotoan'izay dia andefasako lien nareo rehefa lancena ny Zoom ny akoatranareo izay ho avy aty an-trano dia anaty Zoom no ifandraisantsika amin'ny Pentecoste amin'ny folo maraina manomboka ny fotoana dia ho hitanareo andramoka izaho. Alléluia. Andramoka izaho fa ampetanetana sady mieritreritra an'izany manomboka amin'ny folo maraina ny fotoam-bavaka dia moa zany dia mifarana amin'ny 2 amin'ny 3 hariva any
ny fotoanantsika. Alleluia. De avy eo miravoravo amin'ny fanahy masina. Alleluia. Miravoravo amin'ny fanahy masina. Afinaritra, tsy de misy zavatra be dia be olazaina amin'io fa itsika mahita izy. De mirary ianao ho tonga somatsara amin'izany fotoana izany a. De mirary ianao indrindrindrindra mba ho fotoana hamangin'ny fanahy masina anao sy ny tokantranonao sy ny ankonanao anie ity Pentecoste 2026 izay ho ankalazaintsika ity. Alleluia. De zay. Hiditra amin'ny famankinan'ny fijonana vavolombelona ary tsika de hiditra amin'ny toroteny izay entindrana vavintsika Sandrolatsika rehefa avy eo. Hoy izy Tody Noeline, zoky Tody Noeline misaotra Jesosy a. Direko Jesosy a fanomeny fahasalamana izay nilaina anio ary tonga soeto indray. Alleluia. Misaotra ny zoky Tody. Olana vavy Sandola hoe alleluia, isaorako Andriamanitra fa milamina tsara ny tontolo andro anio. Tokony ho mafy be ny asako fa teo Jesosy a nandamina tsara ny zavatra rehetra. Alleluia. Misaotra zany Sandola. Olana vavy Someva hoe alleluia. Ho an'i Jesosy malala tompony sabata ny voninahitra vita somatsara ny tontolo andro. Nahazo fahasalamana hatrany a, tsy naheno vaovao ratsy a. Mbola velonaina somatsara isika mianakavy togetra. Tafaverina somatsara ny tokantrano izay mianakavy. Tsara anao Jesosy malala. Alleluia. Amen. Ara-pahelana hoe tonga soa. Alleluia. Anao izy ranavavy Fabiola Menjanary. Alleluia. Isaorako lehibe Andriamanitra izy fa nafinahitra be ny tontolo androko androany. Mbola namindrano ny fo, mbola afaka mijoro amin'izao fotoana izao. Nomeny hery sy tanjaka fahasalamana. Nomeny izay saza voninahitro n'Andriamanitra irery ihany. Amen. Alleluia. Mankasitraka. Rabavy Sandola. Anao izy zoky Suzelle hoe alleluia. De reky Jesosy fa nombany sy narovany ny tontolo andro nay mianakavy kely androany. Nomeny fahasalamana hery sy tanjaka ary famindrapo. Alleluia. Ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Alleluia. Zoky tonga soa. Rabavy Bertsava poète. On dit Thierry Berthelot. Ma journée de congé s'est super bien passée. Journée détente à nous promener. Merci Jésus d'être là pour nous. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Alléluia. On dit Eric Arak. Alléluia. Direct des choses fambola men tombonandro ery sy tanjaka ary fahasalamana zay menakavy. Misaotra azy koa fa nalaminy avokoa ny asa aman-draharaha rehetra. Natao sady narovany tamin'ny ratsy rehetra. Ka mbola afaka manaraka vavaka izao indray. Amen. Misaotra ny ralam-pahaverikatsika. Anao izy Marina Tiana, zoky Marina Tiana. Tenena Jesosy, tenena Andriamanitra fa nisy colis nalefa taty amiko dia tonga somatsara efa natahotra hoe nampitahotra be hoe tsy tonga ka hitonga aloha be. Isaoran'Andriamanitra koa ny tontolo androko ny lamina. Alleluia. Tsara Jesosy mankasitraka amin'ny fijonana vavolombelona. Anao izy andro tojo. Alleluia. Tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa vita somatsara ny daholo ny zavatra rehetra tokony natao. Nanana fotoana afaka ny tato an-trano. Tenena Jesosy niaro sy nanome ny anina saza ao any mianakavy kely. Alleluia. Amen. Amen. Zoky ama tonga soa ihany koa. Saotra andrala tojo. Hoy ny Charline hoe direct Jesosy malala nanome anay ny fahasalamana hery tanjaka ihany koa navitana ireo asa aman-draharaha rehetra natao tamin'ny tontolo andro ary niaro tamin'ny ratsy rehetra ary de faly koa tonga soa eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Alleluia. Tsara Jesosy. Angelina Rodriguez. Alleluia. Mankasitraka indrindra zandry malala. Mankasitraka ranabavy Monique izy. Anao izy ranabavy Aina. Direct Jesosy amin'ny valim-bavaka be azoko androany fa nizy tosety tsy tokony hipasy sy tsy nahitana vahaolana nalefa fa nahita pasiteram-bavaka de nivaly tsy nisy toyany. De nivaly tsy nisy toyiny. Zany nisy toyany fa tsy ahoana moa zany. Tokony tsy pasy fa nipasy zany. Alleluia. Isaorako an' Jesosy sady ny varavaram-pitahina isokatra. Alleluia. Sy ny fahita-pity aminay na andro na alina. Tsara ny tompo. Alleluia. Isaorana Jesosy. Alleluia. Misaotra be tsika raha navavy manaiky ana. Ozy zokilina hoe alleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe aho tamin'ny fahita-pity. Retour positif daholy tamin'ny teny clientko androany. Farery izy ireo amin'ireo entana novidiny tamiko. Alleluia. Terena Jesosy. Misaotra azy koa fa misy mpiara-miasa amin'ny vadiko taloha saika hoe hanao zavatra tsy nety taminy sy ireo mpiara-miasa hafa. Kanjo tsy nety le nitetiny fa naverin'Andriamanitra taminy ihany. Terena Jesosy tamin'ny fiarovany. Nafinaritra ny tontolo andronay menakavy kely ho azy ireneny voninahitra. Amen. Halleluia. Tsara Jesosy. Misaotra ny zoklina. Nambinitso makirinina ka hoe tonga soa. Anao izy zoky ama.
Alleloia, voninahitro n'Andriamanitra reny ihany fa mbola nahatratra zao fotoana izao narovan'ny tompo tamin'ny zavatra rehetra nomeniny amina zaza rivotra sahaza hafanana sahaza fahitapity tsisy fifamaliana fa sahaza tanteraka ny fosiny saina ny vatana. Alleloia, misaotra Jesosy. Alleloia, misaotra ny zoky iama isika. Tiana malala tonga soa inona moa ça commencera le matin et ça terminera que tard le soir. Ny Pentecôte d'ailleurs à 15 heures ny tapitra ny Pentecôtetsika. Hoy Angelina Rodriguez, alleloia. Tena Jesosy fa nilamina tsara ny tolo androko isorako azy ny hery sy ny tanjaka ny fahasalamana nomeny anay menakavy kely. Alleloia, amen. Misaotra ny ranam-pavy Angelina Rodriguez. Ao izy Zokrozmina, voninahitro n'Andriamanitra amin'ny fahafahana rehetra nataony antsika amintsika misaotra an' Jesosy, misaotra anao ihany koa ranam-pavy Rozmina. Izy Berty Sava, ranam-pavy Berty hoe misaotra n'Andriamanitra tamin'ny tontolo andro feno fiarovana mahafinaritra ny menakavy atiraiky Jesosy malala fa lany ny internet za tamin'ny atoandro rehefa niantso ny zanaka mpampiasako aho hoe andefaso recharge internet aho fa ilaiko de tonga aingana ary rehefa natolotro azy ny vidiny tsy niraisiny tsy vola fa anao io izy. Alleloia, amen. Fa etapity zany tsara be zany. Alleloia, misaorina Jesosy. Misaotra betsaka ranam-pavy Zokoberta. Alleluia. Tsy nisy toy an'lasy le dossier izy zandrena fa le dossier tsy ampy fa nahazo valiny tsara. Zay zany le fanampiny le fanazavana zandrena teo. Alleluia, makasitraka tonga soa ihany koa Zokoferina Rakoto. Tainy tompitsika rehetrarehetra, misaotra anareo. Zava-dehibe ny fijona vavolombelona nanome voninahitra n'Andriamanitra nareo isaorana anareo zany rehetrarehetra zany. Tsika to hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tonga de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Izay ho entin'ny ranam-bavitsika $100. $100 anao ny fitenenana ranam-bavy $100 anao ny fitenenana. Alleluia. Tainy Jesosy pastera dia misaotra betsaka pastera nanome fitenenana dia manona fiadanana Jesosy Kristy antsika rehetrarehetra izay mpanaraka sy mpiaina ity vavaka fiambenana ity. Fanatrehan'Andriamanitra, fiadanan'Andriamanitra nikasika avy amin'Andriamanitra ny kasika amin'ny fontsika rehetrarehetra, kasika amin'ny tokantragnontsika, tsy araka ny diranao eto ny voanao eto tena anome izay rehetrarehetra mahasoa antsika ny Jehovah Andriamanitra. Alleluia. Dia fifaliana raisiko fahasoavana lehibe ho anao mbola afaka ifampahely amintsika androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia reso ary bebolonao ry ava-malala fa ifampahery ndray antsika androany any amin'ny bokin'ny Maty no ifampaherezantsika androany any amin'ny bokin'ny Maty toko 5 no ifampaherezantsika androany. Amen. Dia ity moa bokin'ny Maty toko 5 ity dia raha jerentsika ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy ny toroteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Amen. Dia teto ny toroteny izay nataon'i Jesosy eto dia momba ny fahasambarana zany ifampaherezantsika androany. Ifampaherezantsika androany hoe ino ahoana moa tena hoe zany hoe fahasambarana izay tian'i Jesosy lazaina zany androany. Betsaka moa ny olona rehefa miteny hoe fahasambarana dia zavatra tonga anaty sain'olona hoe manana trano tsara be dia manana vola be dia be dia manana fiara mahafinaritra be dia mipetraka amin'ny toerana mahafinaritra. Dia izany no tonga anaty sain'olona sasany rehefa miteny hoe fahasambarana zany. Fa eto ry havana ny tenin'Andriamanitra dia toroteny izay nataon'i Jesosy teto dia manambara ny hoe fahasambarana zany. Alleluia. Tsy fahasambarana iny amin'izao tontolo izao fa tena hoe fahasambarana amin'ny fanompoana azy. Amen. Satria misy olona moa rehefa miteny hivavaka dia zavatra ao anaty sainy dia hivavaka satria Andriamanitra zany Andriamanitra mahavita manao zavatra rehetra fa ny zavatra ao anatin'ny lohany zany rehefa hivavaka dia azo zavatra be dia be zany. Tsara zany tsy hoe ratsy akora tena hoe tsara zany satria Andriamanitra antsika dia mahay manao zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Fa ny fahasambarana izay tenin'i Jesosy eto dia fahasambarana miavaka kely. Dao anie jerentsika
momba ny hoe toe-po zany hoe fahasambarana zay ny tenenin' Jesosy eto. Haleloia. Dia ny ten'Andriamanitra milaza hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Amin'ity boky matity moa be dia be ny resaka fahasambarana, fa ny fahasambarana tena ifantohantsika androany momba ny fanjakan'ny lanitra, le fanjakana maharitra mandrakizay. Amen. Eto ny ten'Andriamanitra milaza hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Dia ahoana moa zany hoe malahelo am-panahy zany? Dia malahelo an'Andriamanitra zany efa misy zavatra momba Andriamanitra dia manana fo miantra amin'iny ianao, tahaka ny hoe misy fery zany ianao rehefa sanjavatra fery dia marary ianao mihitsy. Dia tahaka izany koa ianao raha malahelo am-panahy zany. Malahelo an'Andriamanitra zany ianao hoe zany hoe tianao satrinao foana hanao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Raha misy olona miteniteny zavatra ratsy momba an'Andriamanitra ohatra, dia tena hoe tsy tianao izany mihitsy, marary ny fonao dia malahelo am-panahy ianao izany. Dia ten'Andriamanitra milaza eto hoe sambatra ianao fa inona? Fanjakan'ny lanitra no man'Andriamanitra ho anao. Haleloia. Dia tohizo ianao raha manana izany hoe toe-po izany malahelo an'Andriamanitra izany, dia tohizo fa fanjakan'ny lanitra no man'Andriamanitra anao. Amen. Ndao anitsika mbola tohizantsika zany amin'ny andininy 10 laza izy hoe sambatra izay enjena no ny famarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ahoana hoe enjena noho nino? Azavaina tsara eto. Tsy hoe enjena ianao satria naka zavatra ny namanao dia voenjika iran-tanàna eny dia satria naka zavatra ny namana. Tsy izany le tenenin'Andriamanitra eto. Dia mazava mihitsy hoe enjena noho nino? Fahamarinana. Ahoana moa ny olona manao fahamarinana no enjena? Satria nahoana? Ity zao tontolo zao ity dia teto nandatsana ny devoly. Devoly dia tsy tia fahamarinana izany satria fantatra ny devoly hoe fahamarinana no ahafahantsika mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Devoly dia mifanohitra, devoly dia ren'lenga, fa Andriamanitra dia fahamarinana, dia mifanohitra zany. Rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao dia misy mpanenjika foana. Tsy hoe itsika mamboly an'izany, fa devoly tsy faly ianao rehefa mijoro amin'ny fahamarinana dia manangana olona izy, anenjika ianao, tonga anao hoe hiala amin'ny fahamarinana io, tonga anao hiova tsy hanao ny fahamarinana. Izany ny tanjona ny devoly. Mety any toerana iasanao any ianao, mandalo fanenjena anao, mety efa tenenin'olona iny dia efa lasa hoe masera. Izany moa zavatra matetika hoe tenenin'olona efa lasa masera iny dia lasa misy zavatra endrika zavatra zany tenenin'olona mahakasika ianao satria ianao mijoro amin'ny fahamarinana iny. Tsy maray tsy kombakomba amin'ny olona hoe hanao zao fa ianao mijoro amin'ilay fahamarinana izay nampianarin'Andriamanitra ianao dia enjena eny ianao. Fa androany ten'Andriamanitra te mpahirinao anao ny sambatra ianao. Mety indraindray ianao latsika kely ny ranomasina satria marary ianao zavatra tenenin'olona momba anao. Fa ten'Andriamanitra milaza androany aminao hoe sambatra ianao hoe fanjakan'ny lanitra no man'Andriamanitra ao anao. Fa tohizo azak'izy zany ianao hoe tenenana ianao ty lasa zao ianao ty tena tsy maharaka mihitsy. Zao Jesosy zao foana ianao isan'andro. Ny falianao raha tenenin'olona izany. Teneny hoe fanjakan'ny lanitra anio ambadika amin'ity dia izany no ataovana tsy sainao manomboka androany. Amen. Inona rehefa misy fanjakana be dia be eto amin'ity zao tontolo izao hoe mety misy izany tonga ao anaty sainao hoe manana zavatra be dia be olona anankiray, ohatra hoe manana zavatra be dia be zany, zavatra mamirapiritra be dia be zavatra anatin'iny dia tsarovana efa ny fanjakan'ny lanitra zany miohatra ninina zany endrika ny zavatra mahafinaritra ety amin'izao tontolo izao, endrika ny famirapiratana, endriky fananana zavatra hatramin'ny volamenany any an-danitra ny diavintsika. Nefa volamena zany eto ahoana tena lafo vidy be zany volamena zany. Zavatra tena tsy akarany mihitsy zany volamena zany eto an-tany, fa any amin'izany fanjakan'ny lanitra zany, any amin'ny lanitra zany dia volamena no aleha mandeha lalana volamena hoy izy hira zay. Haleloia. Azak'izy zany ianao rehefa enjen'olona noho izao fahamarinana sy joroanao izao fa mifalifa zavatra tsara ambadika io fanjakan'ny lanitra. Jesosy ny tena zany eto
tsy nizaniza fa Jesosy mihitsy satria fantany hoe ambadika io fijoroana ny fahamarina io misy zavatra tsara. Mahereza anao ry havana, io ranomasinao milatsaka amin'ny lalan'ny fanenjehana izay mahazo anao, na eny amin'ny toerana iasanao, amin'ny toerana izay lehanao io, hitan'Andriamanitra io fa mahereza anao tohizo azahovana izay tohi-po izany. Fa ahafahantsika izany mandova ny fanjakan'Andriamanitra satria misokotra ho antsika fanjakan'Andriamanitra araka izay tenenin'Andriamanitra sampitra izay endren'ny fahamarina fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tohizo hatrany, mety ho avy ny fanenjehana, ho avy ny zavatra maro amin'izao tontolo izao ity. Mahay miaratsy izy ity indrindra fa mitodika amin'olona izay mivavaka ny devoly amin'izao, enjehina mafy mihitsy mba haninona mba hiala amintsika izay fahamarina izany. Fa tohizo androany fa ho antsika izany fanjakan'Andriamanitra, ho an'ny olona izay maneky ny olona izay mifikitra amin'ny fahamarina izay nolazain'i Jesosy. Haleloia! Ny olona manompo an'Andriamanitra anie matetika hitan'olona hoe malalahelo eny, ohatran'ny hoe mampalahelo izany. Fa isika tsy mampalahelo, matetika tenenin'ny pastera fo indray kely tenenin'ny pastera, tsika tsy mampalahelo izany raha manompo an'Andriamanitra. Fa misy ambadika an'ireny, fa tsy ny hoe malahelo anao androany dia alahelo mandrakizay. Tsia, ny alahelon'ny olona izay manompo an'Andriamanitra misy fiafarana, tsara fiafarana. Raha hoe malahelo ny tontolon'Andriamanitra, tsy hoe malahelo hoe zavatra eny amin'izao tontolo izao ny jerentsika eto, fa hoe malahelo amin'ny resaka hoe tontolon'Andriamanitra izany. Haleloia! Dia ianao anitsika hijery ny tantara kely anankiray. Matetika moa misy olona amin'ny baiboly matetika izany daholo hoe ohatrany hoe malahelo eny fa fiafarany no jerentsika. Tsy misy ratsy fiafarana izany ny olona izay nenjeny tamin'ny fahamarinana tao anatin'ny baiboly. Amen. Tsy maintsy hoe tsara fiafarana foana fa mahereza anao. Dia any amin'ny bokin'ny Lioka anie jerentsika misy tantarana lalàna anankiray dia tsy hovakintsika moa izy fa ianao afaka mamaky. Dia misy tantarana lalahy, misy tantaran'ny olona anankiroa izany. Ny anankiray manan-karena be, ny anankiray tena mifanohitra mihitsy. Dia Lazarosy anankiray mahantra, ny anankiray tena manan-karena mitafy miakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika mihitsy, sady nanara-po fatratra isan'andro amin'ny fahafinaretsana, izany hoe tena nandray mihitsy izy tamin'ny fahasambarana teto amin'izao tontolo izao nataony daholo izay rehetrarehetra mahafaly azy. Nanara-po araka ny tenin'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao ty izy, ary ny tena nanan-karena be mihitsy. Fa ny anankiray nahoana? Lazarosy nahantra izy sady ferena, alika ihany nilelatra ny ferina. Izany hoe tena nampalahelo izany. Fa na dia hoe nampalahelo izany Lazarosy tsy hoe nampalahelo misy olona ny amin'izao hoe mpanompon'Andriamanitra mivavaka fa lasa manao pakta amin'ny devoly mihitsy satria maneno mba te hananana fiainana mahafinaritra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa Lazarosy mipetraka ny mahantra azy. Fa ny fony tsy niala tamin'Andriamanitra. Matoa olona anankiray mandova izany fanjakan'Andriamanitra izany. Satria tsy niala tamin'Andriamanitra izy, tsy niala tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Na dia malahelo aza ianao fa le hoe alahelonao ataovy amin'ny tontolon'Andriamanitra. Tsy raha hoe malahelo eo ianao dia tsy manompo an'Andriamanitra, dia manompo ny zavatra hafa. Dia ho diso lalana amin'izany ianao. Raha samby hoe hijaly, samby hoe alahelo ihany, sandao amin'Andriamanitra fa ho isy valim-pitia. Amen. Samy maty keto tsy nahavonjy le fananam-bola be nananan'ity lehilahy anankiray manan-karena teky samy maty ihany. Na dia samby niaina ny fanohitra ihany tamin'ity izao tontolo izao teky tsy maintsy maty ihany. Ny vola tsy mahavidy fofokena, ny vola tsy mahavidy fiainana mandrakizay, tsy maty ihany. Fa rehefa naty teo nahitana hoe fahasamihafana, eo nahitantsika hoe tanteraka ny tenin'i Jesosy hoe sambatra ny malahelo am-panahy, sambatra ny enjenany ny fahamarinana. Dia nanahoana Lazarosy mahantra, nandova ny fanjakan'Andriamanitra izy ry havana. Amen. Teo an-tratrana Abrahama izy. Teo voatsapo tonga saina ity lehilahy anankiray manan-karena ity. Ke mandalo sy ratsy ihany ny fiainana an-tany. Ke tena mijaly be, ke tena mbola misy fiainana be betsaka ny olona tsy te handinika izany hoe fiainana ankoatra izany. Ke tena misy fiainana. Teo ny tena hoe nitsahatra ny fangeriforian'ny anankiray Lazarosy mahantra. Fa tena nanana fiainana amin'izay, mitohy amin'izay mandrakizay. Haleloia. Deo tsika androany isafidy isika hoe fahasambarana izay nolazain'i Jesosy atsika. Deo tsika hoe tsy iovaiova
ho avy mety ho betsaka ny zavatra tranga siseho efa niteny ianao Jesosy hoe sambatra ianao raha manao an'izao afaka vakianao ny matitoko fadimy teo misy fahasambarana be dia be ao toy izy reto hoe-po anananao reo raha tsy mbola anananao izy dia mieza amin'ny boky ny Mateo misy fahasambarana sambatra ny ory sambatra ny malahelo dia tohizo reny ry havana tena hoe halahelo tokoa antsika mety misy fotoana tena ory tokoa isika fa tohizo any toe-po tsara izay nomen'Andriamanitra anao aza miova fa fanjakan'ny lanitra tsy fanjakan'izao tontolo izao fanjakan'ny lanitra izay maharitra mandraka izay no man'i Jesosy Kristy ho anao sy za. Haleloia. Letsika aharitra itoetra. Amen. Dia mino fa misy kely mba azonao noraisina tamin'ity androany amin'izany toriteny izany dia voninahitra sy dera ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanana ho antsika rehetrarehetra dia misaotra betsaka anao nahatra ny haino hatramin'ny farany dia fiadanan'i Jesosy Kristy ho any hanapaka amin'ny tokantrano Jesosy ny hampahery ianao fa anao fikitra foana amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Aleluia. Amen. Aleluia. Ankasitraka ninanao raha nampavy sandalata anatin'izay toriteny mamy be nentinao izay mahafinaritra be. Andriamanitra manaka-pasara marity anao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Dia misaotra antsika rehetra koa mampahery anazy amin'ny alalan'ny fankasitrahanareo azy fa mampitombo azy. Dia eto dia mbola misaotra anareo rehetra izay mbola ianareo indrindra ianareo mirahavavy izay manao traduction ny toritentsika amin'ny teny frantsay raha mba fisoa izay lasa mba marina ty anahy veriko foana izay isorana be dia be nareo satria zava-dehibe mihitsy ny ataonareo dia toy izy fa tsara mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mandritoko fadimy. Aleluia. Andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafolo no vakiny fa ny ahy kosa andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Ny ten'Andriamanitra nanao hoe toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Ny olona hiaino sy antefany ity teny ity zany dia ny olona tonga teo an-tendrombohitra. Karazan'olona ohatrany ahoana ny tonga eny an-tendrombohitra? Ny olona manan-katao sy ny olona tsy manana mahory dia tsy miakatra eny an-tendrombohitra fa aiza misy ny olona manan-katao amin'ireny fotoana ireny eny amin'ny seranana tsambo eny amin'ny tanan-dehibe manan-kaly vola manao fifandraharana isan-karazany. Ny olona miakatra eny an-tendrombohitra dia olona misy problème daholo. Mankeny vakintsika ny ten'Andriamanitra ny toriteny nataon'i Jesosy zany teny an-tendrombohitra niakatra teny an-tendrombohitra izy satria teny izy nahita vahoaka dia teo izy no mipetraka dia teo izy no nitoriteny. Ny vahoaka ihany koa rehefa nahita azy nitoriteny teo dia vomeny niakatra teny ihany koa. Aleluia. Zany hoe nylay toriteny nataon'i Jesosy zany dia tena natokana mihitsy ho an'ny olona misy olana. Ho an'ny olona mangeta an'Andriamanitra. Tsy misy olona tonga eny ka tsy angeta an'Andriamanitra. Etaeta ny ahafahana tonga eny an-tendrombohitra zany. Etaeta no ahafahana miakatra eny an-tendrombohitra zany. Mandreraka ange zany inona no hiteny? Toriteny. Tsy vola ny hiteny tsy arena ny hiteny fa fahasoavana ny hiteny. Ao anatin'izany fahasoavana izany daholo na ny volana ny arena na ny fahasalamana na ny fifaliana na ny fiadanana. Aleluia. Dia izay nangetaetan'ireo tonga teny an-tendrombohitra. Aleluia. Reo olona ireo no ny antefan'ny toritenin'i Jesosy. Andiny voalohany ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany dia nilobava izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny maneram-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny marem-panahy fa izy ny andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no voakisana. Sambatra ny miatra fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Tadidika ito tsotrany ito azony dralajonatana tanaty fivadikanana indray andro izay nahafinaritra ery. Sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana no fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra
sambatra anareo raharatsi ny olona senjehany ary asiny zay teny ratsy rehetra itenenany lainga anareo no ny amiko mifarisy miravoravo ianareo fa lehibe valitenareo ny an-danitra fa toy izany koa nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo. Alleloia. Tsisy afatry sambatra ny teny eto. Ny tena marina tiany Jesosy tsika ho sambatra. Reo zavatra tenen'i Jesosy rehetra eo ny malahelo, miory, malemy fanahy, nona sy mangetaheta, miatra, madio am-po, ny mpampiavana, ny voenjika noho ny tenin'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy. Sambatra kay ny olona ho tratran'izany zavatra zany. Dia io tsy azon'ny olona mihitsy hoe zany ve dia mahasambatra. Eny afa na malala. Ny mahasambatra amin'i Jesosy dia ny eo amin'ireo toeran'ireo. Satria ny olona eo amin'ireo toeran'ireo ny itodian'Andriamanitra. Ny olona eo amin'ireo toeran'ireo ny itodian'i Jesosy. Ny olona eo amin'ireo toeran'ireo no raisin'i Jesosy an-tanana. Alleloia. Afaka manam-bola ny olona anankiray, afaka manan-karena ny olona anankiray, afaka mandany andro amin'ny vakansa tsy miraharaha izay problème sy ny asan'Andriamanitra zany ny olona anankiray, fa tsy reny natao hoe sambatra. Alleloia. Aza miteny zany hoe sambatra rianina tsy mba misy problème. Ndry sambatra rianina tena ho aiza ny fiainan'Andrianina, aza miteny an'izany. Fa ianao miantso an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Alleloia. Hatramin'ny sakafo hohaninao ny maraina, vary indray mihinana, etsoinao an'Andriamanitra nge. Ny firehana businao rapitso, etsoinao an'Andriamanitra nge. Alleloia. Reo adinao isan-karazany tsy manana tsona afa-tsy Jesosy ianao. Sambatra nge anao ty havana ny fifanakakezanao sy Jesosy nge hafa mihitsy. Alleloia. Alleloia. Misy mpanan-karena be anankiray zay tena miliardera, mananjanaka izy, dia nomeny carte bancaire ny zanany. Carte bancaire zany tonga dia le gold reny mihitsy, tonga dia tena carte bancaire midady io tonga dia rehefa le afaka anaovana paiement tena amina vola be sy ny rehetra tsisy ena. Fa ny zanany nomeny carte bancaire le tsotra kely indrindra reny. Ny volan'le dadany eo amin'ny banky amina miliara. Fa ny karta nomeny an'le zanany karta tsisy vola. Fa nomeny an'le zanany ho ampiasainy. Dia inona ny zavatra mitranga? Isan'andro io zanany io, isan'ora mety isa minitra ao anatin'ny andro impiry miantso an'le dadany. Dada misy paiement kely anina kely indray atao fa mba andefaso vola le carte. Alleloia. Tapeny fotsiny ao amin'ny telefôniny any andefasa. Ohatrinona ny ilaina? Zao. Zay ilaina ihany ameny. Ozy ny olona fa nga tsy mba vitanao, tsy mba azao tao dia manome carte tonga dia mety amin'le zaza fa tsy ohatrin'io foana e. Ozy izy le dadany. Ozy nga miliardera. Tsy azonareo mihitsy hoe le izy miantso anahy mihitsy nge fifaliako e. Alleloia. Le izy miantso anahy isaky mihetsiky mihitsy nge tena fifaliako e. Raha tonga dia feno iny carte iny, tsy hitako inona ray volana ozy izy. Tsy avy antso ahy inona ray volana. Fa le izy miantso mihitsy dado. Mila an'izao indray dia alefako. Vola misy. Alleloia. Fa zao, le carte ahafahany miantso anahy isan'andro, le carte bancaire tsy misy vola, ahafahany miantso anahy isan'andro hoe alimente eo, asio vola aho dada. Ino ny tena fifaliako? Le feony miantso anahy, le izy miantso anahy, le izy miandrandra anahy. Alleloia. Ry havana malala, tiana Andriamanitra ianao miantso azy isan'andro. Za zany tena teneniko anao, tsy leo anao Andriamanitra, tsy leo ny antsoantsonao Jesosy. Ary ianao tsy mahantry, ianao tsy mampalahelo, ianao tsy ory, fa ianao sambatra. Alleloia. Sambatra nge tsika ry havana manana an' Jesosy. Zany ohatra dia mety ahira ho atao rehefa avy eo hoe inona tianareo ataontsika rehefa avy eo le hoe sambatra ho fa manana anao, sary hoe sambatra manana anao, tokony fiainako ianao, saly hoe sambatra Jesosy raha miaraka. Sorata eo. Misy anankiray aminareo manoratra an'ireo hira telo ireo dia c'est Berea izay mandrapatonga ny fizarana fahatsapana rehefa tsika. Zany Alleloia.
tsy leo anao Jesosy. Any aminao le karta fa alimon'ny teny isan'andro iny, anaovany virement instantané isan'andro iny. Resika mitetaina. Ahoana ny rapitsiko? Misy karta eny aminao. Halleloja. Miantso anao rapitsiko maraina. Miantso anao raha alina. Jehova, hitanao le zavatra ho ataon'ny rapitsiko. Totoizy Jehova Manjanjely. Virement instantané azafady ho an'ny Erika. Halleloja. Virement instantané azafady ny anjely ho an'ny Fabiola. Halleloja. Virement instantané azafady. Halleloja. Ho an'ny Rosemina. Halleloja. Amen. Halleloja. Ny vola Jesosy Jehova. Fa le antsoantsonao kely isan'andro iny mba mahafinaritra ozy Jehova. Halleloja. Allo saratako le hira fa manjary tsy voasoratra reo. Ireto ny hira ataontsika safidy rehefa eo a. Iny ny hira voalohany. Tsy tadidiko avy mipirana izy a. Iny ny hira faharoa. Reo ny hira fahatelo. Reo ny nalefako reo commentaire reo a. Reo ny ataontsika réaction. De any amin'ny farany any. Halleloja. Hojereny zandro tojo. Halleloja. Hoe izy ampe réaction indrindra tamin'ireo proposition na hira reo. De zay hira ataontsika amin'ny farany fandarana. Zao ry havana malala. Sambatritsika manana an Jesosy. Ary zao mihitsy ary ny tena entiko aminao tenenako aminao androany. Tsy avelan'i Jesosy ireare zany tsika. Halleloja. Reglen'i Jesosy tsara mihitsy tsika. Zao nareo vakitsika io teny hoe io teny io ihany a. Fa amin'ny ny tena marina zany rehefa niteny reto Jesosy. Nitory teny izy ho an'ny olona rehetra. Fa ny tena ny antefany ty teny ty hoe sambatra amin'ny malaelo am-panahy ahazo ny fanjakany landro. Sambatra ny ory. Fa izy ny amfaliana. Reo olona rehetra rehetra tsy de hoe ory. Fa le zavatra iainan'i Jesosy zany a, olona manana an'ireo fiainana mihitsy. Halleloja. Rehefa vakitsika ny Luka toko fa enina. Luka toko fa enina. Andreka vakitsika ny Luka toko fa enina ry havana malala. Andininy fa 12. Luka toko fa enina andininy fa 12. Anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'izany andro zany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra vavaka tamin'Andriamanitra izy nandritra ny alina. Ary noho ny maraina andro dia natsoiny anatinazy ny mpianatra ka nividiana 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Dia Simona izay nataony koa hoe Petera sy Andrea, Ralany sy Jakoba sy Jona sy Filipo ary Bartolomeo, dia Matteo sy Tomasy sy Jakoba zanaky Alfeo, dia Simona izay atao hoe Zelota sy Jodasy zanaky Jakoba ary Jodasy Iskariota ilay tonga namadika azy. Ny 12 dia Jesosy niara-nidina tamin'ireo ka nijanona tao akamarenana izy sy ny mpianany maro mba mivahoaka betsaka avy any Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany ambony ranomasin'ny Tiro sy Sidona. Izay tonga mba hihaino azy sy hosotraniny amin'ny aretana. Ary izay nampahorin'ny fanamaloto dia nosotraniny. Ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria misy herin'ny alina taminy ka nahasitrana azy rehetra. Andiny 20. Ary Jesosy dia nompon'ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe zany hoe reo vahoaka rehetra rehetra zany teo. Fa rehefa teny antiteny ty Jesosy a, tena ninona izy kay nitodika tamin'ny mpianatra izy. Halleloja. Ny tena marina ny mpianatra reo ny tenenin'i Jesosy reo. Reto olona reto tonga teo a, tsy noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo olona tonga rehetra rehetra teo a, tsy nisy nenjena noho ny amin'ny fahamarinana. Ireo olona rehetra rehetra tonga teo a, tsy misy nohony reo. Ireo nge olona manana ny fiainany fa manana ny zavatra anankiray na roa hitadiavana an'i Jesosy mety marary.
mety misy fanaratsy, mety jamba, mety marenina, mety moana sisa sy ny sisa. Reo olo reo a tsy hoe olona malahelo reo tsy hoe olona mangetaheta fahamarinana reo, tsy ny olona tonga mivavaka ka angetaheta fanjakan'Andriamanitra zany, fa ny valopolo isanjaton'ny olona tonga mitady an'Andriamanitra de noho ny problema zay misy amin'ny fiainany, fa tsy de misy ivakiany olona aloha am'izay fanjakan'Andriamanitra sy ny fiaviany Jesosy zany. Fa ny mpianatra izay ny azy ny ao an-tsaina, ny mpianatra tsy ny hositrana tsony, fa noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anarana an' Jesosy, mba hitaran'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny resakitsika ny toritentsika mary. Nitodika tamin'ny mpianatra Jesosy, zany hoe mitodika ho an'izy, ho an'izy reo tenyreo, ho an'ny olona tena efa mpanaradiana azy reo. Ho Jesosy ary Jesosy nanompo masony tamin'ny mpianatra ka nanao hoe mitodika aminao anke Jesosy androany, tsy mitodika amin'le olona sendra mandalo mitady fanasitrana, tsy mitodika ho an'le olona sendra nandalo ka misy fanahy maloto, tsy mitodika ho an'le olona sendra mba tonga iaino azy ka hositraniny amin'ny aretina, fa mitodika amin'ny olona mpanaradia azy ny mpianatra izay no fidiny tao aorianany vavaka nahatra nataony niaraka tamin'Andriamanitra. Mitodika tamin'ny mpianatra izy neteny sambatra anareo malahelo satria ny mpianatra malahelo. Fa inona no takan'ny alahelony? Inona moa le alahelo? Le alahelo nge tsy hoe zaza mandry alahelo aza. Le malahelo nge rehavana de zao hoe ireo le tsy afaka andeha amin'ny olona, fandehanan'ny olona. Reo olona reo nge rehavana malalina hoe ohatran'le boka folona ihany ny anankiray sitrana nanaraka an'Jesosy, fa ny sivy nge nandeha miverina tamin'ny fiainan'izao tontolo zao hoe mety nisy tamin'ireny nge lasa mpanao mety lasa DJ, ny sasany tamin'ireny nge mety lasa mpanao mpivaro mandeha, ny sasany reny nge mety mpanao mpivarotra zava-mahadomelona, ny sasany tamin'ireny nge mety mpanao afera maizina. Rehefa avy sitrana, rehefa avy nahiratra, fa ny anankiray no miverina. Le malahelo tsy ndre malahelo an'ny Fabiola zany, tsy izay le izy, fa le malahelo de zao tsy afaka, tsy manana intsony fiainana zay afaka alehan'ny olona. Ny olona sitrana de miverina tamin'ny fiainany, fa mpianatra no fidiana de mifety tena miaraka amin'i Jesosy amin'izay. Alleloia. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa ho vokisana ianareo. Tadidinareo tsara fa ny mpianatra de noana fahamarinana. Ny mpianatra foana ny olona miteriteny Jesosy de ozy ny tena voana tsisy azon'ny olona nge zavatra tenenin' Jesosy ny re, fa ny mpianatra koa tsy mahazo ohatry ny olona, fa mangetaheta fahamarinana. Fa inona Jesosy ny hevitry le teny ohatry zao? Mba impiry anao miantoriteny de metry manontany amin'ny fanamasina zany hoe fanamasina ina moa ny hevitry le teny teo mba hazavao anahako. Alleluia. Hoy le lehilahy tadapa Etiopiana mba hazavao anahy, ahoana moa izy mamaky baiboly izy de ozy le mpianatra Jesosy hoe misy azonao ve am'ireo? Jesosy hoe ahoana moa ny azahoako raha tsy misy mampianatra? Nangetaheta fahamarinana izy. Ny mpianatra nona. Le nona tsy hoe nona be tena tsy nihinan-kanina. Mpianatra tsy nona sakafo zany. Makatrondro reo de mahazo. Alleluia. Mihinana viavy reo de mivoky. Fa nona fahamarinana. Reo le te antany foana. Reo le tsy vao misy zavatra tsy azo de tsy manaiky. Fa manontany Jesosy inona ny hevitry le ohatry zao? Inona Jesosy ny dika an'ity teny ity? Alleluia. Manantsika an'izany zay le nona zay. Sambatra nanona ankehitriny fa vokisanareo. Sambatra nanao mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Le mitomany ankehitriny de zao mitomany amin'ny faratsin'ny olona. Takan'le fiangonana anankiray tany amin'ny Apokalipsy. Alleluia. I Efesosy ngamby izy teo na sy diso Apokalipsy toko faharoa andiny faharoa. Fantatro ny asao sy ny fikerezanao sy ny faharetanao ary tsy fahazakanao ampanao ratsy. Alleluia. Zay le mitomany zay. Tomany mihitsy anao mahita ny olona manota. Tomany mihitsy anao mahita ny olona maniratsiran'Andriamanitra. Manary ny tenany. Tomany mihitsy anao mahita fanahy olona ray hitanao mihitsy ho very io raha vao tsy miofo. Zay le tomany. Sambatra nareo raha halan'ny olona ka hariny sy haratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy anananareo
ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona taon'olona tsinitsinina mihitsy zany manisy ratsy mpivavaka zany tsy problème amin'ny olo hitareo le misy alelelahy anankiray mpanaratsy fivavahana iny de izy iny a miteny ratsy olona mivavaka miteny ratsy an'Andriamanitra satria fantany fa tsika fa nomena baiko amalosoana teny ratsy azy itiana de ny fahavalontsika azy ny kristianina tsy azonao iady am'izany alleloia de zay mahatonga ny olona manao tsinitsinina atsika ny misy loko mpivavaka zany tsy problème ny pisoloky zany satria raha ohatra voany de voany raha sanatria tsy voany de mamela heloka ny olona manisy ratsy mpivavaka zany a de azony antoka fa azo ibebany azony atao mangataka fonana amin'ny ary iny mpivavaka iny koa de efa nitenenina tamin'ny fanoharana nataon'i Jesosy fa nisy olona anankiray tsy namela heloka nefa namelana heloka de voasazy de ndrehany iny teny iny de tsy maintsy eny rehefa de ataona fa tsy manino zany fa de samita iny tompony nefa nao naratra le nataon'le olona de avy eo am'izay le olona tonga aminao afaka rovolana fa iny tomponareo mivady mialatsindreo sasa mialatsy mamelarana izy tsy entina atao fa de anao hitany hoe ifonafona ihany aloha sy naresaka mihitsy tsy maintsy zao valy teninao eny sia tsy manino zany fa samy olombelona tsika alleluia mamelanao zay zay ko ny ahitana fa mpivavaka ianao zay ko ny ahitana fa mpanaradian'i Kristy ianao ary zao Jesosy zany a ny tena marina ohatrany hoe tsy avelan'i Jesosy mihitsy tsika hihoatra noho zavatra nyteneniny io mazaveko zavatra ianao androany amin'ny Korintana ngetrika jereo tsara iny nahazo an'i Paoly a saika andrehare Paoly Korintana faharoa andininy fa roambin'ny folo Korintana faharoa toko faharoa ambin'ny folo azafady efa ngetrika Korintana faharoa toko faharoa ambin'ny folo mba nanisy combien ihany ve le hira nangatahana tary aloha tary tena nisy efa mandeha baolina sambatra fa manana anao a ray sambatra manana anao tokony fiainako ianao roa e sambatra Jesosy miaraka aminao enina etake tany ny mpilalao ny rahalatodra alleluia Korintana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fa fito ka hatramin'ny fahasimy nge vakitsika zao ny zavatra nitranga fandao irehare no ny abesaky ny fanambarana de nasiana tsiro tamin'ny nofo de iraky satana amely a fandao ireharea Paoly zany a de nisy révélation nitany ny tenenan'Andriamanitra tena nana révélation fony Paoly de inona am'izay zavatra nitranga saika irehare am'izay Paoly tamin'ny fanambarana ozy ny tenin'Andriamanitra saika andeha hihoatra zany Paoly saika andeha tso malahery sy ory sy nona sy mitomany sy ny sisa fa saika irehare no ny abean'ny fanambarana de ozy ny tenin'Andriamanitra tena sina tsiro tamin'ny nofo narary nisy aretina nitaiza nge Paoly nisy zavatra tsy nety tao anatin'ny Paoly tao nisy zavatra tsy zakany Paoly tao anatin'ny vatany tao de zao nangataka Paoly mba sitrano a Jesosy alleluia ny olona rehetra mandalo amin'i Jesosy mikasika azy de sitrana fa i Paoly mba nangataka tam'izay mba sitrano a Jesosy tsy hay io tsilo mety nisy tension Paoly mety nisy palpitation Paoly mety narary aty Paoly mety narary vavony Paoly mety tsy fantatro zay zavatra nitranga taminy fa io de aretiny io nasiana tsilo tamin'ny nofo nanotsatoana azo maranitra ny nofo koa izy nisy fanaitaina natao anatin'ny Paoly tao de zao nataon'ny Paoly mba tena sitrano a Jesosy intelo Paoly nangataka ianao azagaga raha hoe ianao vavaka ao amin'ny olona sitrana ianao misy aretina mitaizana aza miforopaka am'izany ianao tia mivaly teny menanao androany
izany ozy izy a de niraky satana namely a fandro irearea izany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba ilany zany amiko nefa hoy izy tamiko ampanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahanao amin'ny fahalemena ko mainka sitrako ny reare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko ko de finaritra amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana na amin'ny fahaterena ny amin'ny fanenjehana amin'ny fahantrano ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahana aikery avana le aretina tonga taminy le satana navelana mely azy tsy nampaninina Jesosy zao fotsiny teny Jesosy ampanao ny fahasoavako tsy mampaninina anao io fa natao ireglenanao fotsiny io ndeka iotraotra be mihitsy zany Paoly iotraotra be ireharebe amin'ny fanambarana fa niregleny Jesosy navelana Jesosy satana mely azy mba haninona mba hatsapa foany Paoly fizika malahelo mba hatsapa foany Paoly fizika mantre mba hatsapa foany Paoly no ninona io ndrao irehare zay fotsiny tsy mety tsika mirehare ampiasain'ny tompo ianao aza mirehare mahazo fanambarana ianao aza mirehare alleloia amenna tsika zao nge mety mba misy ositra tsy takatry ny saina ihany ngambany ao anatintsika fa tsika tsy rehareny am'izany raha ampiasain'ny tompo ianao atao voavoninahiny zany tsy navely irehare Paoly ndregleny Jesosy tsy ohatran'ilay fety izy de nasiana tsilo izy zany hoe Paoly zany a matanjaky Paoly misy fanambarana ao aminy fa izy natsapa amin'ny tenany any ho malemy zany izy ankina amin'ny Jesosy foana ary Paoly mihitsy keny nanolo jerenao tsara ty misy tantara anankiray mahafinaritra be ty Korintiana voalohany a toko faefatra Korintiana voalohany a toko faefatra andininy fa ndraiky vakitsika Korintiana faharoa toko faefatra andininy fahaenina hatramin'ny fahafolo mihitsy ny vakitsika alleloia zao Korintiana voalohany toko efatra andininy fahaenina ka hatramin'ny fahatelo amby folo nge vakitsika Korintiana voalohany a mbola tsy tapitra nge ny fitenen'ny fandarana rotsambotondry mety mbola hiakatra any eo manana finoana alleloia alleloia Korintiana voalohany a toko faefatra andininy fahaenina hatramin'ny fahatelo amby folo fa erika azo anoratra an'izay verset zay rehefa avy eo alleloia hitanareo zany fa iny erika fa nanoratra alleloia nareo nge fantatra daholo ny anjara asanareo alleloia iny koa fa avy fa nanoratra zany hoe averiko Korintiana voalohany toko faefatra Korintiana voalohany toko faefatra andininy fahaenina hatramin'ny fahatelo amby folo no vakitsika ty teny ty androany anaran'ny Jesosy ny soramarika zao anatra ny fiavonavonan'ny Korintiana iza moa reo Korintiana mpianatry Paoly ireo tratra ny fiavonavonana satria nahoana fakiko ary zany zavatra zany rahalahy nataoko ho ateny ilaza sy Apôlôsy noho ny aminareo mba hianaranareo aminay ny tsy hioatra noho ny voasoratra tsika tsy tokony hioatra noho ny voasoratra tsika alleloia ataovy ao an-tsainao manomboka androany fa isika tsy tokony hioatra noho ny voasoratra alleloia mba hianaranareo aminay ny tsy hioatra noho ny voasoratra mba tsy reharehanareo ankalazany anankiray fa nevatevany anankiray fa iza no mampioatra anao ary inona ny anananao zay tsy niraisinay fa raha nandray ihany ianareo nahoana no mirehare loatra ny tsy nandray andiny vavalo efa afa-po sahady ianareo efa manan-karena sahady ianareo efa manjaka ianareo kanefa ay tsy izahay tsy akory nazahoanareo an'izany ekane ka manjaka tokoa ianareo iarahanay sy ianareo manjaka fa ataoko fa naseho an'Andriamanitra ho farahidiny izay hoe apôstôly de toy izay voelika ho vonoana fa izay de natao fizahany zao rehetra izao na anjely na olona izay de adala ny amin'ny Kristy
fa ianareo no endry ao amin'i Kristy. Izay mareny fa ianareo no mahery, ianareo no manandaza fa izay mavomavo. Mandraka ankehitriny dia naona tsy mangetahita sy tsy manan-kitapo fiarasiana tontolo ary tsy manana antokonena izay ary misasatra miasa amin'ny tanana izay raha tevatevainy izay dia misaotra, raha enjera dia mianatra, raha tenenina mafy dia mamaly teny moramora kosa ary atao toy ny faditra tontolo izao izay dia faikan'ny olona rehetra mandraka ankehitriny. Zao ny zavatra mitranga teto tany amin'ny sam'izany fotoana izany dia nisy zavatra anankiroa fantatrareo ny nampiavaka ny Grika. Ny nampiavaka ny Grika tao amin'ny Grika tao no nivoahan'ny filôzofa tena enjana. Aleluia. Filôzofa Grika zany ny tena enjana. Inona moa ny filôzofa? Ny filôzofa dia olona manam-pahendrena. Dia tao anatin'ny filôzofa tao nisy tao amin'ny Grika tao dia nisy olona manana anjara asa ohatran'izao mpandahateny reo, mpandahateny, mpandresy lahatra. Ohatran'ny hoe mpitory-teny any zany izy fa tsy mpitory-teny satria mpitory-teny izy aty amin'ny côté Andriamanitra. Fa reto olona reto zany dia mpandahateny Grika. Tery zareo reo mahafinaritra mihitsy, manam-pahalalana be zareo, dia miaingo be, dia manan-karena be, dia manam-popotra be mihitsy. Tena azo lazaina hoe influenceur tamin'izany fotoana zany. Tamin'izany dia efa nisy influenceur influenceur tena mi-influencer ny olona mihitsy izy. Ohatra hoe misy zavatra idikevitra dia atsoina reo dia mikaramara zareo reo, mikaramara zareo amin'ny fandaharan-teny, mandresy lahatra sy manamafy zavatra zany. Misy zavatra tianao ohatranao tianao hamarinina dia miantso anazy ianao dia izy ohatra hoe mpisolo vavanao dia manamarina anao amin'ny fandaharan-teny. Misy anarany zareo zay moa hoe misy anarana fiantsoana zareo moa fa tsy tadidiko. Dia zao ireo mpandahateny reo, ireo mpandahateny Grika reo zany tena nampihina moa zany nampitsiritsitra ny olona mihitsy satria zareo mipotra tonga dia akanjo tsara tarehy be, tonga dia hitana mihitsy olona tena miavaka mihitsy ry zareo dia mandahateny be, dia mandresy lahatra be. Dia araka ny fomba fitentsika ny mainty avadiny fotsy dia ny fotsy avadiny mainty. Zany tena rehefa tiany hamarinina zavatra ity dia tena voamarina io amin'ny fandaharan-teny rehetrarehetra. Dia mikaramara zareo amin'izany zavatra zany. Dia nahita an'izay amin'izay ny Korintiana dia nampitahan'ireo olona ireo tamin'ny Paoly. Dia lasa tsy tiany zareo ny paozindry Paoly satria Paoly malemilembika ohatran'ny tsotsotra kely sady tsy dia hoe manana an'izay fandraisan-dahatra be zay fa mitory teny. Dia nandritra an'izay fotoana izay hozy Paoly, iza moa zany hozy izy nazahoanareo an'izany? Jerena sady efa afa-po sahady, manan-karena sahady, efa manjaka ihany koa, kanefa tsy izay akory nazahoanareo an'izany. Iza no nampihoatra anao any amin'ny 17? Iza no natonga an'ireto mpianatra tao Korinto reo lasa mirehare, lasa manana fisainana firehareana sy fifaninanana? Hozy Paoly tsy izay no nampianatra anao an'izany. Zay tsy mampianatra anareo irehare zany. Mahavita trano ianao mitany itoerin'ny tranonao, tsisy sy onao, tsisy linao porofotsika eto amin'ny Facebook eto. Io zany trano beako io dia io ny tomobile beako io. Tsy Paoly tsy nampianatra an'izany, Jesosy koa tsy nampianatra an'izany. Aleluia. Zao ny tenenin'ny Paoly. Zay nkeo izy Paoly tena miasa mafy reto fa zao no izy Paoly niresaka tamin'ny mpianatra. Paoly zany tsy resaka tamin'ny Grika, mpandahateny Grika, fa niresaka tamin'ireto mpianatra tao Korinto izy. Zao ny tenenina. Zay dia adalony amin'ny Kristy. Fa nareo endry eo amin'ny Kristy, na dia samy eo amin'ny Kristy aza. Aleluia. Na dia efa samy eo amin'ny Kristy aza, Paoly mbola mitazona foana. Fa izy efa ela no niregleny Jesosy ny aminy. Tsy mahazo mihoatsahoatra, tsy mahazo misamboaravoara sy mirezarezatra, fa misy zavatra tsy avenan Jesosy ioarana. Dia Paoly naka an'izay. Hozy Paoly eny ary tsy maninona. Aleluia.
tsy maninona ao sisy Paoly izay adalony amin'i Kristy fa ianareo endro amin'i Kristy izay malemy fa ianareo mahery ianareo malandaza fa zay mavomavo mandraka ankehitriny izay eo dia nona sy mangetaheta sy manan-kitafy raisina tontondry ary tsy manantom-ponenana izay ary misasatra miasa amin'ny tanana izay raha tevadevany zay dia misaotra raha enjehany zay dia miatra raha tenenina mafy zay dia mamaly teny moramora fa atao tovifady zao tontolo zao zay dia faikan'ny olona rehetra mandraka ankehitriny hitanareo rehefa avy nyregleny Jesosy tany amin'ilay Korintianina faharoa Paoly lozy izy Jesosy hoe ampanao ny fahasoavana aza mirehare Paoly dia mipetraka amin'izay Paoly aleloia dia nifidy ny alahelo Paoly dia nifidy no fadirany novany Paoly tsy hoe Paoly tsy manan-kohanina na mahatra fa mipetraka aza amin'izay toeran'izay satria maninona satria te ho sambatra Paoly satria Jesosy tena sambatra anareo malahelo sambatra ny malahelo sambatra ny mitomany sambatra ny ory aleloia dia Paoly mihitsy no nametraka satria raha tsy mipetraka amin'izay malahelo zay anao tsy ho sambatra mino fa azonareo zany zavatra tiako tenena zany ny tanjona zany eto dia zao ny nazavain'ny Paoly anreto mpianatra reto fa tsy endrika ivelany ry havana tsy amin'ny alalan'ny fampisehoanao ivelona fa sambatra ianao ny mahasambatra anao fa ny zavatra iainanao ao anatiny sy Jesosy miteny aminay sambatra ianareo satria maninona satria eto amin'izao toerana izao manomboka androany atsara ny freriana manomboka androany za tena mino fa ny olona tahin'ny tompo jereo fijona vavolombelona anao isan'andro ianao inge tahin'ny tompo za ty inge tahin'ny tompo alleloia amena fa zao andotsika tsy rehare andotsika hipetraka fa tsy tiany Jesosy sika mihoatrahoatra be oatra nazo tobila vaovao ianao izay mantsana hoe tsara zany tahin'ny tompo ane ianao aza anaovana akory na storia reny alleloia alotsika mipetraka amin'ilay fahasambaratsika ty anatiny ny tena mahasambatra atsika fa hitan'ny olona hoe manana ny zaozao satsika ato anatin'ny tokantranontsika manana fahasambarana ny amin'ny zavatra iny miaraka amin'i Jesosy alleloia dia zay nitanjona tamin'ity toriteny ty androany anao za teteny aminao hoe raha teo ke ry havana malala mandanika ny atsika eto le te amaranako azy le tantarany Lazarosy teo alleloia ny amaranako azy dia le tantarany Lazarosy mahantra teo Lazarosy mahantra dia tena nahantra tokoa tena arabaky teny ndray ty Lazarosy ty ndray tsy le hoe any anatiny zay manan-karena fa any anatiny tsy zany tena pauvre mihitsy tena hoe pauvre Lazarosy mahantra dia mbola afaka hiteny koa misy mitentsika tsy zany no tsy mahantra zany tsika miaraka amin'Andriamanitra io no nisy Lazarosy nahantra io tena tsy ara-panotrena nahantra ara-panay fa tena nahantra io ety tenenana amintsika ndray zany hoe tsy nisy nampanantena antsika mihitsy hoe manan-karentsika rehefa manana an' Jesosy aloha tsy mananjava-maory no ny fanarahana tamin'Andriamanitra fa tsy hoe ho miliardera fa na dia zany aza ity nisy olona anankiray tena nahantra fa teteny aminao iza tamin'ireo olona anankiroa ireo indray mpanan-karena tamin'ny andro ny ainany mpanan-karena indray nahantra tamin'ny andro ny ainany fa olo ten'Andriamanitra fitopolo na valopolo raha tahinika mateza ny fitopolo sy ny valopolo zany contrany mandrakizay satria le fitopolo sy valopolo ny nanan'le mpanan-karena nanovany tsinitsinany Lazarosy vita ihany ny eto an-tanety nge vitantsika miaritra an'io za zao andray 50 taona amin'ity taona ity mbola isy 5 taona zany raha tsy tonga Jesosy mbola misy 20 taona de toke 20 taona tsika malagasy eo fitopolo taona de va so sakaizany sy ny rehetrarehetra 20 taona de raha atao ka re tena anatina fahasaranana 20 taona zay zao vita ny 50
ohatra ny mety ho vita ihany a fa manomboka eo amin'ny fahavitana io nge le mandrakizay mikontiny mandrakizay am'izay ity laha ty a le mpanan-karena tena niadana izy tetỳ an-tany ary io tsy fitopolo taona niadana zany koa reo satria mbola nisy ny fahazazana valambe folo taona ianao niaina-tany fahazazana mbola tsy nakatsilony am'izay fiainana nanomboka mety niary ianao io ranga io zany zao mety te fatany amin'ny 10 taona tany izy io de niaina tena mety hoe 20 taona io niaina tamin'ny fananana ninona sakafo zany nihinana 20 taona matsiro zany koa mety voan'ny goty tsy haitsika zany mihinana fotsiny hitany olona bolangina fa nitongotra efa ohatrany zao votovoto daholo ataony goty amin'ny hena matavy fa raha tsy ny hena matavy a fa teteny aminao zany foie zany ry havany de lazarosy koa aloha nihinana ihany izy fa nitsindroka fa velona ihany fa samby ho faty ihany fa nanomboka teo am'izay nafatesany ny ela fio tonga de natsatra ny Abrahama ny anankiray ndraiky tonga de any amin'ny afo mandoro mbola hitenena amitsika foana ihany koa saza miasa saina am'izany ry havana rehefa men'Andriamanitra anao ny anina saza ho anao tsy njovy le niatratra ny Abrahama alleloia tsy njovy iny manan-karena be daholo ny olona ianao ohatra ny eo ihany ohatrany ianao a tsy maharitra zany tsy manana zava-mahory ianao fa tsy mirehare fotsiny koa ianao tsy avy nirehare ianao gazy avenao tsy henan'Andriamanitra atao androany de androany ianao misy olona iran'Andriamanitra fotsiny any andondona mbaravanao de ameanao miliary de tsy hoain'Andriamanitra ve zany tampotampoka eo itsano amidinao io misy zavatra vatotsoby eo ambany eo misy vazaha mividy tonga de amina miliary nga verinao tsy hain'Andriamanitra atao zany akisany ny arena-kibony-tany ao ambanin'io tranonao io taninao tsy mety amidy io hain'Andriamanitra e mahatonga anao miliardaire raha izay ny tanjony fa hoy ny tena Andriamanitra mba tsy reharehanareo ary zao koa mba tonga anareo sambatra ny malahelo am-panahy fizina ampifarimy sambatra ny mangeteta fahamarinana ho azy ny fanjakan'Andriamanitra ny tanjon'i Jesosy de zao ninonninona zava-mitranga ianao sambatra ny zava-dehibe amin'i Jesosy ianao sambatra ny zava-dehibe amin'i Jesosy mino fa voarainao zay afatry hotahiny tompany antsika rehetra de raiso zany teny zany a fa natolotra anao ampitiavana be dia mino fa anova fomba fijerinao zany a de tsy hakivikivy anao sy aperikerika anao raha misy olona hitanao hoe tahin'ny tompo be milamina be mihitsy eo a ohatra mba samy mivavaka zany de zao tenenina ianareo a aona zy Paoly teo nge teny Paoly nge mampatonga fitonina be anatytsika io ry havana malaly ahoana izy Paoly Korintiana voalohany azadino iny a Korintiana voalohany toko faefatra iny a zay adala no ny amin'ny Kristy fa ianareo no endry amin'ny Kristy zay malemy raha raha koa tsara tsy hanao debaza resy ay zay malemy alleluia fa ianareo mahery ianareo manandazy oa izy tsy manandazy ananareo daholo zao titra rehetrarehetra ananareo daholo zay titra rehetrarehetra zao zay tsisy titra zany zay ny compléte sy ny an'izany paster zany na i apôstôly raha ato akiradio irakirake alleluia zay malemy zay a fa ianareo mahery nareo manandaza zay mavomavo e alleloia tsy maninony zany zay tahin'ny tompo zay tsy manano zava-mahory zay ny voninahitra teo atolotra an'Andriamanitra rery ihany samy mahery de samy mifaly am'izay fa ianao olona tahin'ny tompo ianao a tsy avelan'Andriamanitra rery eo zany ianao a ndao atsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapany ndao mpandrotsika ny abavitsika Aingolerina Rodriguez izara amitsika fahatsapany izy a de tahin'ny tompo ary a nabavy Aingolerina Rodriguez ina ny azonao ambara ina ny azonao lazaina alleloia anao ny fitenenana Alleluia, makasitraka pasteur manome fitenenana de manana fetana Jesosy ho amintsika rehetra de makasitraka nareo minadako tamin'ny tenin'Andriamanitra fa de mampitombo fahalalana sy mampahery-be hatrany hatrany ny zavatra tena nakasika be anahy de le hoe ny fiakarana ny tendrombohitra hoe tsy ny miakatra zany de tsy ny olona manan-karena ny olona manan-katao fa ny olona osy mahantra sy malahelo satria ny olona manan-karena sy manan-katao zany ohatrany tsy de tsisy rarahiny an'izany hoe Andriamanitra zany izany ivavaka izany de na zay koa tena
mazava be mihitsy le hoe ny osy malahelo sy mandry rey zany tsy le hoe mahantra tena tsy manan-katao tsy manana minimo tsy le mahantra rabaky tena fa le hoe orony tena enjehan'ny olona ataon'olona tsinitsina anaovan'olona toetra ohatran'ile hoe anaovan'olona toetra hafahafa reny tsika dia tsy mamaly dia ohatra zay zany le ory eo amin'ny Jesosy fa tsy dia le hoe ory mahantra tsy manana ninina mihitsy dia reny nefany tena mahasambatra satria tsika manana an Jesosy dia tian Jesosy tsika tena ho sambatra dia le tantara kelin'le olona mpanan-karena le miliardera ty koa tena nakasika be mihitsy hoe miliardera izy manana vola be mihitsy izy fa karta tsy misy vola nomeny an'le zanany dia rehefa an'le zanaka misy zavatra tiany dia miantra an'le rainy izy dia fasy vola dia zay sahaza an'le zavatra ilainy ihany koa nefa vola alefan'le rainy dia hoe efa maninona zany no atao zany dia tian'le rainy le zana mba hiantsa azy foana le feo an'le zanany miantsa azy foana zany mahafinaritra azy dia tahaka zany koa zany tsika eo amin'ny Jesosy hoe mahafinaritra n'Andriamanitra mihitsy zany mena atsika le miantso foana ary izy koa dia tsy leo amin'ny feo antsika mihitsiny dia tena hoe ohatran'ny nakasika be mihitsy hoe tena zady koa Jehova eo amin'ny fiainantsika dia faharoa le mazava tsara mihitsy koa le tsika zany tokony tahaka amin'ny Paoly zao le rehefa nanarina Jesosy tsara mihitsy izy hoe tsy riare dia avy eo amin'izay tena nitanterah mihitsy zany izy tena nanao ohatrany tena hoe tena mahantra sy malahelo mihitsy ny Paoly efa Paoly koa nefa dia olona manan-katao manamaizy azy izy dia ohatran'izany tsika tsy riare hoe vao manana zavatra kely dia andeha riarian'iny fa itsika sy Jehovah Andriamanitra no mahafantatra an'iny manana an'iny tsika dia izay no hahatonga tsika ho sambatra dia zava-dehibe mihitsy zany ireo hoe mory malahelo sy manitra ireo dia miavaka be mihitsy koa le hoe hafa zay zany Lazarosy ilay iny tena hoe mahantra rabaky tena hoe mahantra rabaky teny iny fa nandroany moa zany tena nizara roa tsara mihitsy le fanazavany pasteur le izy dia hoe andetsika tsy reherea rehefa mahazo ny rehefa omena Andriamanitra sahaza tsika zany tsika dia ionona amin'izay dia hoe tsonjovy ny eo atrotany Abraham dia tena nakasika be pasteur dia makasitraka indrindra satria mbola nisy kely hoe raha ny fiainantsika eto an-tany zany hoe 70 na 80 raha mateza dia izy zany mandalo iny dia vetivetika fa ndetra fahasambarana mandrak'izay ny tena ho andrandrantsika dia izay nakasika dia makasitraka indrindra tahin Jesosy amen. Halleluja be makasitraka tena nirofinao daholo mihitsy ny tonga dia nirofiny Anglina Rodriguez daholo ny halleluja tonga dia nirofiny Anglina Rodriguez daholo rehefa mitenina daholo sy no tenen'ny olona sasany eo ary aza ohatra misy appel tsy mety valy mialatsy aminareo fa ohatra ny somary mibaikely ny telefôna mafana angamba izy dia ohatra ny tsy mety misy mivaly nazo fa zay fa nisy voavaly ihany naso aloha ary azitsika sary afaka verina mianso nareo le tsy nety tafiditra teny appel fa somary nisy olana kely tamin'ny telefôna dia ahoana indray ary efa nirofiny Anglina Rodriguez daholo zao fampitina vasa zay mbola teneny Rahalatojo eto androany Rahalatojo ina ny azonao lazaina ina ny azonao ambalanao ny fitenenana efa nirofiny daholo moa zany rehetrarehetra dia inona tsony lazaina fa tenena fotsiny pasteur le hira FFPM 471 sambatra Jesosy lany bazibazy iny nay Jesosy daholo tsika rehetra sora pasteur raha ame fitenenana nakasika ana le hoe teto dia toro tena ataony Jesosy tena tendrombohitra tsy ny olona rehetra no eny tendrombohitra ny olona mpanan-karena any an-trano teo milamy misy tsisy sanasaina zay tendrombohitra any tsisy sanasaina zay tady an Jesosy fa reto ny olona nanana etaeta nanao ezaka
ikady an'Jesosy eny an-tendrombohitra nahazo an'ity teny ity toriteny ity andrindrandrindra fa ny mpianatra izay nanaraka anazy dia ireo ny tena nitodian' Jesosy. Indrindra teo amin'ilay sambatra ny noana sy mangetaheta ny tena nakasika anao hoe sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy novokizana. Noana tokoa ny mpianatra nangetaheta tokoa ny mpianatra satria niakatra tena tendrombohitra mihitsy izy. Aleloia. Tady an' Jesosy te henony feo an' Jesosy. Aleloia. Ireo mihitsy no nitodian' Jesosy dia niteneny ianareo eny sambatra ndry nakasika kely hoe nampahiresin' Jesosy zany zareo. Dia nitoy tamin'le miliardera teo satria mifandray amin'izay mihitsy moa le hoe ny zanany nomeny karta tsisy vola dia fe tsy maintsy miantso ny dada foana, dada ameo vola kely indray. Asiany dada dia raha pisy iray dada ameo vola kely indray dia tian'le miresadresaka aminy dia tena tsapako hoe zany koa zany antsika amin'Andriamanitra tiany eo foana miresadresaka kely aminy asiany problème kely dia miantso azy indray. Aleloha. Tiany eo fanatreany dia nahakasika. Dia ny tantaran'i Paoly teo le resaka teo Paoly zany tena mahakasika hoe tena nanetry teny izy zay mafimafykely oesindry zay adaly zay tsy mahay anareo no mahay anareo miaingo be anareo sy ny sisa dia tena nampianatra hoe ilaina ny fanetretena. Aleloia. Dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Aleloia. Mankasitraka rahalatojo so raha mifizarana fatsapara dia nataonao saingodina Rodriguez tsisy lazaina indray zay amboneo reo fa dia tena fafeno ndao ary endray ary tsika inandray ary no lazain'ny hafa. Aleloia. ndao pasitsika zay ary rahalabavitsika izandray ary ny ao mahafinaritra mihitsy ianareo mpizara fatsapany reto reo olona tena inandray ary zao no lazainy ranabavy Erika. Ndao mitsika aza fitenenana Erika, anao ny fitenenana. Kasitaka pasitera zavay fitenenana efa tsy dia misy tenenana tsony tsika rehetra manaraka izao fanarana izao dia sain'i Jesosy ihany koa pasitera dia mankasitraka anareo mianavata nyity toriteny androany sady mamy be na mpianatra no mafonja be ny hafatra dia efa voalaza teo daholo moa fandenana mbola tiako amafizina kely hoe Jesosy raha nitoriteny tendrombohitra dia tsy ho an'ny olona rehetra fa ho an'ny olona izay mangetaheta sy manaradia azy izay manaraka azy. Dia ny mpianatra nanaraka an'i Jesosy foana ary tena niaritra satria izany tendrombohitra izany tsy hoe raha toerana iva fa tena mila miakatra ianao mandany fotoana reraka no mandeha tongotra. Dia nefa reto olona izay tonga teny rehetra dia nanana etaeta dia ny tena nakasika anao hoe mitodika tamin'ny mpianatra Jesosy. Jesosy rehefa manao fanoharana matetika moa dia mitodika amin'ny mpianatra foana mampahery ny mpianatra. Dia tsika koa zany tokony ahery foana na ninona mety fanenjehana mety fahakalan'ny olona tsika araka le tenin'ny Paoly teo tena nakasika be anahy le tantaran'i Paoly satria Paoly dia anisany ohatry hoe nasian'Andriamanitra fahalemena, nasian'Andriamanitra tsiro Paoly mba tonga azy tsy reare, mba tonga azy tsokizy tsy alahelo dia hoe maro raha zavatra tsy tokony ataon'ny Paoly dia tena hoe nampianatra be zany teto le tenin'Andriamanitra satria nampianatra antsika ny tsy reare dia ampianatra antsika tena hoe tsy ohatra ny zavatra efa voasoratra satria Paoly zany nisy fotoana saika ireare dia nasian'Andriamanitra tsilo mba ho fahalemena ho azy zany tsy mampanina an'Andriamanitra mihitsy zany tsika raha ohatra hoe misy devoly ohatra na hoe tsy hoe misy devoly tsika fa hoe na misy hery ratsy na mampijaly atsika na ohatra hoe misy olana mandalo ny fiainantsika fa reny ataon'Andriamanitra atsika ahatonga atsika anantona anazy foana, ahatonga atsika foana tsy reare anetry tena, ahatonga atsika tena hoe ity an'Andriamanitra foana tahaka le efa voalaza teo foana moa aho aty kely fanoharana le zanak'le mpanan-karena hoe manam-bola be ny rainy fa tsy nasiany vola betsaka atao anatina carte bancaire fa carte bancaire ohatrin'ny olona rehetrarehetra no natao tao dia isaky ny rehefa mila vola le zanany zay vao asiana vola dia zany zany tian'Andriamanitra amintsika hoe tiantsika hiantso anazy foana
fa nefa tsika afaka ataon'Andriamanitra manome miliara atsika izy pasitera teo fa raha ohatra tsika mena miliara dia mety ireharetsika mety tsy hatsara an'Andriamanitra tsika mety anadino mihitsy ara ny fahasoavana zay men'Andriamanitra atsika dia tena tiako be le atao amin'ny asan'ny apôstôly toko Korinthiana toko fahatelo hoe izay dia adala amin'izao tontolo izao fa tsy endry ohatrany hoe mampianatra be zany hoe na dia fanomen'Andriamanitra fahalalana sy fahaizana tsika fanoton'Andriamanitra dia tokony tsy ireharehan'iny fa tokony anerisena foana zany na dia hoe manana fahendrena tsika dia ohatrany hoe manao ohatrany hoe fait semblant izy vazaha manao motsy tsy manam-pahendrena satria tsika tokony anerisena foana fa tsy irehareha dia izay ngamba ny pasitera ny tena nahakasika be anahy dia makasitraka indrindra rehefa voalaza teo daholo moa ny zavatra rehetra dia Jesosy malefy anareo mianadata iny Jesosy. Aleloia, ianao ary mbola nahita be dia be tenenina ohatr'izany tena mahafinaritra be ta iny tompona anabaverika dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana malefy anao dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany dia mahaiza foana amin'ny asan'ny tompo. Mbola misy zara fahatsapana ato aleloia. Ny tena marina moa izy ity ary ohatrany isan'ny antsoantso voalohany misy fa voasosoka foana fa dia hitantsika toy hoe mbola inona no lazainy efa voalaza teo daholo ve izay tokony ho lazainy sa mbola misy anampiany azy fa dia tsy mora ny toeran'ny olona mizara fahatsapana ty amin'ny faraparana ohatr'izao satria efa voalazalaza teo daholo ngamba ny zavatra rehetra mandao ianontsika ahoana ireny amoahandrana bavintsika marina ty anany ny fizarana fahatsapana marina ty anay anao ny fitenena nina ny azonao lazainy. Makasitraka pasitera dia makasitraka anareo mianadahy dia makasitraka ny zara fahatsapana rehetrarehetra fa voateny daholo ny rehetrarehetra fa nenazy zany tena ohatrany hoe nanamarika anahy androany ny fahasamihafana eo amin'ny vahoaka sy ny mpianatra. Mahavariana zany ilay sariteny hoe tonga teo daholo ny olona saingy vahoaka tonga teo fotsiny hitady izay ilainy dia zavatra ohatrany ohatra hoe misy problème izy dia tiany zany iny iravana tsy haiko na fiteny izay irava ilay problème dia mody izy fa mpianatra kosa dia samy tsisy mahazo an'ilay teniteneny Jesosy daholo rehefa tonga eo fa mpianatra kosa tonga amin'ilay hoe mangetaeta inona ny dika zao teny izao dia hoe tsika koa zany tokony ohatra hoe mampatsiahy antsika izany izay hoe ny fahatongavantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia zava-dehibe fa ny tena tsara indrindra dia tsika mieritreritra hoe inona izao raha vao tsy azo dia manontany an'iny amin'ny fanahy masina dia efa voateny toko moa izany ny tantaran'ny Paoly sy ny Sila. Tiako be mihitsy ilay fomba nanasongadinana an'ilay izy fa na lehibe toa amin'ny Paoly ary izany efa hoe efa olon-dehibe izany efa miaraka amin'ny Jesosy izany efa eo amin'ny Jesosy foana isan'andro izany ianao dia mety ho resiny fiavonavonana fireharehana dia ilay tsilo iny tsy loza iny fa fiarovan'Andriamanitra ohatrany hoe azo raisina amin'izay izany izy hoe fiarovan'Andriamanitra azy amin'ny toerany mba hahatonga azy ahay aneritena ahay miteny hoe misy Andriamanitra ao ambony ao dia ohatry mampianatra antsika izany indraindray hoe ny falementsika koa mety ho herintsika iny amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainana fa aza-kivy raha manana an'ilay fahalemena kely iny izany ianao fa iny no hery anaovan'Andriamanitra antsika hihetra amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy voatery ananantsika ny zavatra rehetrarehetra dia fahatelo farany ny famaritana ny hoe asambarana rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika tsy hoe mahantra na manan-karena fa ilay zavatra iainantsika ao anatintsika ao mahasambatra satria miaraka amin'Andriamanitra amin'izao tontolo izao izany ny miafinafinatsika tsy misehosehotsika hoe nahazo an'izao eny amin'ny Facebook eny hoe nahazo trano dia maka sary dia izay fa ny antsika miariantsika voalohany indrindra izany dia izay hoe ohatrany hoe miafinantsika amin'ny fiainantsika mihitsy tsy manabaribary amin'olona rehetrarehetra hoe za manana an'izao sy izao fa ny fahasambarantsika dia tsy miankina amin'izay hoe mampahantra antsika na mamana-karena antsika izay tsy ninona miseho eo izany dia tsika sambatra satria miaraka amin'ny Jesosy manana Jesosy ao anatintsika dia mankasitraka anareo mianadahy dia tahin'ny tompo daholo. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy marina ty anay to anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana hamaly fitianareo rehetrarehetra misaotra anareo rehetra izay zara fahatsapana teo. Jesosy hamaly fitianareo tsirairay avy. Anao hira anankiray tsika
dia afetsika hiditra amin'ny vavaka sy vavaka amin'ny firenena amarana antsika ny fotoana dia zay. Halleluia. Zay le iry zay ndre mba hira-mba tia mamanay izy ty dia matsiaro kely mamanay rehefa mba mandeha ty izy ty fa hira-mba tia no mihitsy mantsy ty izy ty. Andavary atolotra antsika rehetrarehetra ty izy ty ho voninahitra Andriamanitra malalaka kely azy fotsiny. Tena nianako mihitsy io zavatra io ravina malala satria izy zay zany dia manana vadinasa kely zay zay varotra fiarakodia dia nanana compte Facebook zay zay compte-ny orinasa kelinay io dia taloha tao amin'io compte io dia aseho eo foana isan'andro fa misy nouveauté zany hoe misy tobila miditra ohatr'izao dia anatin'le pub moa zany zany manao pub ianao zany amin'le varotra ataonao mba hitan'ny olona dia mba misintona olona fa efa roa taona sy tapany zao najanoko io compte io satria maninona ozy nareo satria ohatrany lasa hitako ohatrany hoe lasa sao dia hivadika frais ariana sy zavatra tahaka izany le izy dia najanoko satria hitako hoe aloha andeha amin'izao rehefa tahiny topo amin'io dia tahiny fotsiny tsotro zao dia roa taona sy tapany zao le compte io tsy nahetsiko intsony. Mety mila zao mijery maty le orinasa kely le orinasa ny zareo ny Ariana tsy ny Ariana mihitsy izy fa tena natao hoe io hitan'ny olona ritony za misy dia manontany olona ahoana io dia aiza io dia ohatr'izao najanoko zay aloha andeha amin'izao fotsiny dia aty amin'ny MP tsika miresaka hoe manjary sao dia lasa sanatria hivadika frais ariana satria efa andro farany zao dia efa resy daholo na dia ny lehibe aza ny andrarezina aza mianjera dia alohantsika mitandrina mba tsy ho lavo amin'izao andro farany zao dia atao anatra fianarinao atsika ingena atao fianarinao any mila dia mety mba azonao ianarana ihany koa amin'izany zavatra zany fa ny analoha dia najanoko na dia hoe mikasika ny asa ary le izy misaka kely fotsiny dia lasa frais ariana mampotranao eo daholo zany zay zavatra nananao ohatrany hoe fanapotrahanao zay tsy mety le izy nananatra mihitsy mantsy io tenin'ny Paoly dia nalao najanona le izy nefa nafinaritra tamin'le izy najanona le compte milamina ihany mandeha ihany le varotra aloha dia hitako hoe tsara ny tompo mba apetrakintsika tiry ty dia samy mihira dia aorian'ny tiry ty tsika tongotsika dia hivavaka dia marina fotoana efa lasalasa fotoantsika tahiny tompo sambatra ianao samy mihira hoe sambatra Jesosy raha miaraka aminao. Amen.
Halleluia. Mbola tsy nitsatra ny misotranao zay Jesosy malalany amin'ny fatanterahana fotoana teto androany a. Faly be mihitsy satria vita ny fotoana, tsy tapaka ny fotoana. Halleluia. Tsara ny tompo. Misaotra indrindra Jesosy malalany tamin'ity androany ity a. Misaotra indrindra tamin'ny fahasoavana rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay. Misaotra tamin'ny olona rehetra izay tonga teto androany a. Misaotra ny amin'ny teninao izay nampianatra anay indray androany. Dia misaotra ny amin'ireo mpandray anjara rehetra. Dia tahio Jesosy zany teny zany mba tsy ho very anjavona, mba tsy ho voatsaingo ho vorona-piaza, ary dia tena hoe mba amoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy a. Resy olona tonga teto Jesosy androany dia tena hoe anisan'ireo olona tena mba mangetaeta ny fahamarinanao. Dia zao Jesosy a, mario zany olona izany, mario manokana izy androany ary dia tario lalana manokana amin'ny fanahinao masina mba tena hoe ho tahinao a amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ianao amaly fite azy araky ny alehiben'ny famondraponao Jesosy malalo. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay a. Halleluia. Amen. Donc pandrisika navavitsika hitody hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao. Zoky hitody hanao ny fitenenana. Makatsitraka pasterana amin'ny fitenenana zao itsika hivavaka marina fotoana. Eny Jesosy, sotranao izay fa nampianarinao indray izay anio momba ny fahasambarana. Sambatra ho ianao ny malahelo an-tanahy fa azy ny fanjakany lanitra. Eny Jesosy, sambatra tokoa izahay, misotranao izay Jesosy amin'ny fahasambarana, fampianarana izay nomenao anay satria tsy mahatsiaro hoe mahantra izahay raha manana anao, fa mitsinjo kosa izahay Jesosy malalany oenatra tany Abrahama tahaka ny Lazarosy. Ary koa izahay Jesosy mangetaeta maniry ary anetry tena mba tsy rehare ny fahasambarana eo amin'ny fiainanay, tsy ilainay zany Jesosy satria rehefa sambatra izay dia tonga ny an-danitra. Eny Jesosy malala, vavaka ho an'ny firenenay izay Jesosy, tsisy miafina aminao ny zava-miseho amin'ny firenena io. Eny fa na ny amponja na ny salama na ny fiainana andavanandro izay entin'ireo malagasy. Eny Jesosy, apetraka eo ambanin'ny elatrao ny fiainan'ny malagasy tsirairay Jesosy, ny firenenay Jesosy, mba ho sambatra ny isa-tokantrano ary koa voarainy ary koa voakasika amin'izao teny izao, izay maheno izao teny izao Jesosy ny malagasy, fa sambatra miaraka aminao. Sambatra tokoa miaraka aminao malagasy raha ohatra ka manantona anao Jesosy. Dia raha laza hery ary voninahitra dia ho averiko anao irery any. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao raha navavy hitody a tamin'ny vavaka mamy be nentinao a. Dia Jesosy amaly fitianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany mareza foana amin'ny asan'ny tompo. Dia misaotra anareo ihany koa, misaotra betsaka andra navavy Sondra tamin'ny toteny mamy be a. Dia misaotra betsaka ihany koa andra navavitsika izy moa ny vavaka fanomboana teo androany a. Raha navavitsika izy moa ireo olona fa raha navavitsika Razana Monika. Alleluia. Dia raha tsika rehetra izay nizara fahatsapana, ianareo rehetra izay nandika ny teny, ianareo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fifidianana ny hira ary, dia Andriamanitra manakary pasoavana mamaly fitianareo dia mitombotra sy fahasoavana hatrany. Misaotra anareo rehetra izay tonga teto ihany koa.
jesosy amaly fitenana dia mitombohitra sy fahasoavana zany dia mahaireza foana amin'ny asan'ny tompo raha mbola tsika amin'rao lanitra jesosy ateny tompo velonena somatsaritsika dia raha afaka pisitsika miona fa raha pisitsika aloha dia tsy misy fandarana tsika aloha noho ny antony manokana rapitso dia amin'ny somatsika tonga dia miona sady manomana sabata no manao fandarana mahafinaritra be tahiny tompo daholy mpamin'ny daholo tsika rehetra tahiny jesosy mahaireza Sa